Satroka ny amin'ny valora riva to plus toko vava manatitra ny araba ary ny kio manasanao anaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany eto fahita lavitra ma TV ny fananganana ny governemanta izay mbola mitana ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra politika eo ihany koa ny fanolokevitra samihafa tamin'ny nanendrena ny prime ministre lehibe ny governemanta farandeo isany amin'izany ny fivoriam-be izay nataon'ny mapara androany akoatra izay ny tontolo sosialy dia hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity manasanao anaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany Andrasan'ny rehetra faratra amin'izao fotoana izao ny fananganana ny governemanta indrindra ny fanendrena ny prime ministre hatramin'ity androany ity mitohy ny fandresen-dahatra sy ny fandaminana ho andreo izay handrafitra ny governemanta Kolo Roger akoatra ny fanendrena minisitra sekretera-panjakana maromaro ihany koa raha ny fantatra no hotendrena. Raha oharina amin'ny tamin'ny teo aloha dia asipanivanana ny governemanta vaovao, ministera roapolo ary sekretera-panjakana folo ireo raha ny fantatra no endriky ny governemanta ny andriamatoa Kolo Roger. Mikasika ny fanendrena ny minisitra hatramin'ny androany dia mitohy ny fandresen-dahatra sy ny fandaminana samihafa momba izany. CV maro be ihany koa no efa eo an-tanan'ny prime ministre. Tsy mbola nisy ny fanampakevitra raikitra momba minisitra sy ny sekretera-panjakana. Anarana maromaro hatrany no voatonina isaky ny ministera. Ho an'ny ministeran'ny serasera manokana ohatra dia anarana maromaro no miodikodina amin'izao fotoana izao. Anarana maromaro no voatonina matetika ary mety ho ministry ny serasera Ndimbany Andriamatoa ary Laurent dia hita ito Gilbert avy amin'ny RNM sy TVM, eo ihany koa ireo talian'ny fanoratana avy amin'ny televisiona tsy miankina toa ny Jorlin Radavidson avy amin'ny TV, Ontina Real TV+, Guy Laurent Ramanakamonjy izay sekretera jeneraly ministeran'ny serasera amin'izao fotoana izao dia anisany ao anatin'ny lisitry ny olona mety hitazona amin'ny ministeran'ny serasera. Azo heverina ihany koa anefa ny mety hiverena minisitra Pernas Andriamatoa ary Laurent Rahajasson amin'ny toerana ministry ny serasera. Nizaniza nefa ho lasa ministry ny serasera dia azo antoka fa asa maro no miandry amin'izay ministra vaovao izay. Ao anatin'izany ny fanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, fampitoviana lenta ny orinasa serasera, eo ihany koa ny fampitoviana ny fahazoan'ny malagasy rehetra vaovao amin'ny alalan'ny fandrakofana manerana ny nosy ny haino anjery tsy miankina sy ny eo ambany fitantanan'ny fanjakana.